Alléluia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray raha lasana bavamalala no ianona amintsika amin'izao fotoana izao a. Dia tonga indray ny fotoana izay rahantsika ato anatin'izao fandarantsika afaka fiambenana izay rahanao amin'ny fandarana andramoka izao a, ny Aki radio a, ny Aki media ary ny mpikambana ato anatin'ny vavaka fiambenana. Dia manana fiadanana tompo amintsika rehetrarehetra izay tratrantsika eto indray amin'ity androany ity a. Dia fiadanana tompony hanapaka anatintsika tsirairay avy. Ranabavy aina Rahalatojo no niditra voalohany teto androany a, tahiny tompo Rahalatojo a, dia avy eo Anabavy aina tahiny tompo a, Anabavy Rodinina, Anabavy Erikaraka, Miontso Sabrina, Berthe Sava Olokaraja Mandimby, Tahiry Mario, Grâce Grâce, Berthe Jotina, Itody, Marijo, Sandrine, Erika, Pelona Rakoto, Tsika Rakoto, Terira Albenja, miarabantsika rehetrarehetra. Alléluia. Mino fa mbola hiditra eo ihany ny sasany a, fa dia tononona amintsika rehetra ny fiadanan'ny tompo hanapaka anatintsika izay tratrantso eto androany. Mino fa salama tsara daholo ilay tsika, ary ny fahitako anao tonga eto dia efa fifaliana ho azy satria nandresy indray ianao tamin'ity androany ity. Tsy resy ianao fa nandresy ianao tonga soamantsara eto. Mino fa nahafinaritra ny tontolo andronao, fa raha tsy nahafinaritra mafimafy a, dia za teteny aminao hoe matoa ianao tonga eto dia mbola Andriamanitra no mitantana anao a. Indraindray devoly manao izay alavo antsika eny an-dalana eny, ankivy antsika, fa miala maina indray izy fa vita indray aloha ny andro anankiray voalohany a, ny andro anankiray faharoa ny terinandro ity moa zany a. Dia miarahaba anao a, tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra, ny fiadanana tompony hanapaka anatintsika tsirairay avy izay rehetra miaraka aminay androany a, izay mety androany no vao tonga eto dia tonga soa ianao, ary mbola misokatra ao anao indray ity fandarana ity, raha afaka tonga indray ianao. Maman Valentine Alicia Toranina, Riri Barasta, Lovasoa, Alain Ralambo, tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra. Mialoha zavatra rehetra aloha ataontsika aloha hivavaka. Hivavaka tsika ho an'ny fandarana, ka andao ampandrosoantsika ny rahalahintsika Tojo Mikael, izy no hivavaka ho an'izao fandarantsika izao. Ka dia ho ampandrosoantsika ary ny rahalahintsika Tojo Mikael, tahiny tompo ianao. Tahiny tompoko ianao pastera, dia tahiny tompoko antsika tsirairay avy dia manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy. Dia araka hivavaka ary tsika metraka n'izao fotoana izao eo am-pialantanan'Andriamanitra. Ry ranay masina tsara indrindra, be voninahitra sy midera sy mankalaza miandrandra anao izay Andriamanitra, fa velonaina soamantsara, navita indray ny tontolo andro, nivoaka mpandresy anay Andriamanitra. Misaotra anao satria noho ny fahasoavanao Andriamanitra lehibe sy mahagaga, mbola tonga soamantsara eto indray nay tsirairay avy izay tonga rehetrarehetra eo Andriamanitra dia arabaiko mihitsy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, satria betsaka Andriamanitra mba tia hanatrika an'izao fotoana izao fa tsy nahatratra intsony, fa nay Andriamanitra niangaranao, anay Andriamanitra menao fahasoavana ka tonga soamantsara eto dia tena hoe faly anay Andriamanitra, ravoravo ny fanahinay mideranao satria tena fahasoavana lehibe avy aminao izany. Andriamanitra mamelany elokay ary mamindrafo aminay fa mpanota izay. Dia rakofan'ny rano Jesosy Kristy masina Andriamanitra ny connexion anay mba handeha soamantsara dia manatrea feno izao fotoam-bavaka izao Andriamanitra, fa mila ny herinao izahay. Ianao Andriamanitra efa niteny fa na misy rona telo miangona amin'ny anarako dia ho avoany Andriamanitra, dia efa mihoatra ny roa sy telo anay dia manantena anay Andriamanitra fa miaraka aminay eto ianao. Dia ao Andriamanitra nitondra ny teninao dia angatahako mihitsy Andriamanitra mba ianao ny ametraka ny ositra ao am-bavany Andriamanitra, tena ampiteny anazy dia tena hoe hipaika aminay ny afatra tianao ampita androany, satria fantatra efa te hiteny aminay indray ianao, te hampahery anay indray ianao, te hanorina ilay finoanay ianao, te hanorina ilay fitiavanao indray ianao Andriamanitra. Dia tena misaotra betsaka satria manana anay Andriamanitra, manana anao, sambatra anay Andriamanitra manana anao dia misaotra ary masina tsara indrindra voninahitra teo anao irery any, fisandratana teo anao irery any koa, satria ianao irery Andriamanitra mendrika an'izany tsisy Andriamanitra tahaka anao na tany aloha na any afara, fa ianao irery, ianao ilay Andriamanitra tompony tompo. Dia misaotra ray masina
dia sy mbola tsy ho toy ny vavako Andriamanitra dia aoka ianao ny anaty tanteraka izany amin'ny famindraponao aho lehibe sy mahagaga. Tiana ianao Andriamanitra. Aleloia. Amen. Aleloia. Sotra tanatin'izay vavaka ho an'ny fandarantsika izay. Dia ndao ary aloha tsika hihaino hira aloha tsika tsika anomboana izao fotoana izao dia aorian'izay hitondra ten'Andriamanitra tanabavintsika Marie-Jo avy any New York. Tahiny tompo aloha anabavy Linda, anabavy Marie Gilda, anabavy Rodine, Anitra Nirina, Erika Raka, tahiny Jesosy daholo tsika rehetrarehetra. Dia ndao aloha tsika hihaino hira anankiray ity izy ity nifekirantsika taloha tadidinareo teto amin'ny fandalina dia izy ity nifekirantsika taloha dia fa ity ilay tena hira dia nizahanay moa nadika ilay izy dia nataony mampionona montage dia izao afaka hihainotsika eto izao androany. Aleloia. Elaela mantsy izy tsika tsy nihaino izy ity dia ndao mba ho tsarobantsika kely tahaka ny tokoa moa ny fitiavan'Andriamanitra antsika ity tahaka ny ahoana ny fitiavan'Andriamanitra sy anao dia ohatrohatr'izao ny fitiavana antsika dia jereo ary ny hira dia mino finaritra isika rehetrarehetra. How deep the Father's love for us, how vast beyond all measure, that He should give His only Son to make a wretch His treasure. How great the pain of searing loss, the Father turns His face away, as wounds which mar the chosen one bring many sons to glory. Aleloia. Tsara be ny riny iny no fekiran'ny
fikiran'ny fandarantsika taloha efa niova moa izy zao efa nataontsika an'ilay am'izao indray le fikira le matoritory fo rehefa anaty vavaka iny no izy taloha dia efa mbanovantsika indray izy aloha zao dia mikasikasika an'izany mihitsy no nitoritentsika androany azadino ry havana malala azadinonao zany fa Jesosy tena tsy mora tamin'Andriamanitra ny nanolotra an' Jesosy ho atsika. How deep the Father's love for us ny dikan'ny titran'izay izay how deep the Father's love for us hoe takiny ahoana ny alalin'ny fitiavan'Andriamanitra atsika zay dikan'ny titran'iny izy iny rehefa hijerinareo amin'ny YouTube fa efa nadikana iny kosa izy amin'ny teny gasy dia mba azontsika tsara ny zavatra tiany tenenina how deep io tenenina mampionona io how deep tapina fotsiny hoe how deep dia iny ihany how deep eny misy how deep maro aloha fa toy izy hoe the Father's love for us. Alleluia. Tiantsika Jesosy izay ny azo lazaina mba iresintsika rehetrarehetra fa zao mialohan'ny ianoantsika ten'Andriamanitra aloha dia zao alleluia misy fijona vavolombelona alleluia mivaly moa ny fanadinana dia mba misy aminareo maromaro afaka ny fanadinana ny ankizy fa ny eto amintsika indray rana Baviberta mba afaka ny zanany alleluia tsy hoe mba afaka tena afaka ny zanany dia mba hijoro vavolombelona ho izy hijoro vavolombelona atao amin'ny groupe izy dia mba tiano an'le fetony mba horenareo fa tena faly izy satria afaka fanadinana ny zanany ka andao ary aloha izy hoenoantsika aloha ny fijona vavolombelona ny anabavintsika Berta tahiny tompo anabavy Berta. Zasolofa tsy mandeha vetivety tompoko angambany ialoantsika rehefa avy eo ilay izy fa mbola tsy mandeha mbola tsy vonona dia alefantsika rehefa avy eo fa mialohan'izany aloha andao tonga dia hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra rehefa eo tsika amin'ny fijona vavolombelona ny anabavintsika Berta iano tenin'Andriamanitra avy hatrany amin'ity androany ity ny anabavintsika Marie-Jo nitondrantsika tenin'Andriamanitra androany dia andao atao dia ampandrosoantsika izy tsy hijanona elintsika tahiny tompo anabavy Marie-Jo. Faly manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompondray ho antsika rehetra mpanaraka an'izao fandarana vavaka fiambenana izao. Fifaliana ho any izaran'ny tenin'Andriamanitra amintsika indray ry havana androany tenin'Andriamanitra izay hojerentsika dia hitantsika ao amin'ny Apokalipsy 7:9-20. Izy ity dia epistily ho an'ny fiangonana fito tany Azia dia tao amin'ny fiangonan'ny Laodikia izy ity. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Apokalipsy 7:9-20. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe indro efa mitsangana eo am-baravarana ka mandondona raha misy mihaino ny feoko ka mamono varavarana dia hiditra ao aminy ka hiara-misakafo aminy ary izy amiko. Amen. Tatoato ry havana dia averimberina foana ny hoe sokafo an' Jesosy ny fonao. Mila an' Jesosy ny fiainanao isan'andro izay mitory an'izany aminao eto isan'andro satria efa ho avy Jesosy ry havana. Efa atombotra ny andro amin'izao fotoana izao. Efa tena miaratsy izao fiainana izao iarahantsika mahita ny zavatra misy amin'izao fotoana izao efa mipoitra daholo ny zava-dratsy rehetra izay voasoratra ato amin'ity baiboly ity efa mipoitra daholo ny faharatsiana rehetra ry havana. Dia mbola omen'Andriamanitra fotoana anambarana aminao isan'andro isan'andro ny mpanompon'Andriamanitra fa mila miverina amin'Andriamanitra ianao, mila mandray an' Jesosy ianao ry havana
eo amin'ny fiainanao ianao mety mieritreritra hoe mbola hoe zany Jesosy zany vao avy dia anao an'izao ianao fa za miteny aminao ry havana androany hoe fotoana izao mety mbola miaina ao anatin'ny fiainana tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ianao androany, mety mbola jangajanga ianao, mety mbola mpiteny ratsy ianao, mety mbola misy zavatra fikirinao eo amin'ny fiainanao eo ry havana, mety mpangalatra ianao, tsy fantatro izay fiainanao manaraka an'izao fandaharana izao androany fa te hizara aminao ary havana hoe ao amin'ny Jesosy rery ihany no misy ny fiainana. Tena te hiteny aminao ary tsy matiantoka, tsisy fahatry-antoka ny manara-dia an'i Jesosy ry havana. Za tena miteny anao an'izany. Misy fiadananao, misy fitsaharanao amin'ny Jesosy ry havana. Averiko aminao foana izany teny izany. Manaova ianao dingana, mialahy amin'ny hotanao io. Misy ry havana, efa kristianina izy, efa vita batisy izy, fa mbola miaina ao anatin'ny fiainan-dratsy. Tena misy olona miaina amin'izany fiainan''izany. Namako akaiky izany, olona maro no hitako teo amin'ny sehatry ny fampona ry havana. Mamita teny izany ry havana. Za tena miteny ianao, tsy haiko mety efa vita batisy ianao manaraka izao toriteny izao na efa hoe mieritreritra anao efa bebaka tamin'i Jesosy, efa nanolotra ny fiainako an'i Jesosy dia mandeha mivavaka ianao ohatra ny andavanandronao isan'andro hoe andeha hivavaka, andeha hanao an'izao dia mieritreritra ianao hoe milamina ny fiainanao nefa ianao mbola miaina ao anatin'ny fahotana ry havana. Sao dia mamita teny ianao, mety mbola misy zavatra tazonao, mbola mety lenao le mbola manandrana misotrosotro ianao, mbola mety lenao le mitsiritra ny vadiny namanao na ny tokantrano namanao nefa ianao efa mpanompon'Andriamanitra. Ianao efa milaza, ianao efa bebaka, efa kristianina ianao. Androany tonga aminao ny tenin'Andriamanitra ry havana fa mila miala amin'izany ianao Tsy tiako izy ny fivavahana aroaroa paratsiana. Izany ny tenin'Andriamanitra ry havana. Raha tena mpanompon'Andriamanitra marina ianao dia io ny tenanao. Inona ny zavatra mbola fikirinao? Za tena mahita olona be da be namako akaiky mihitsy izany. Fa tena mbola tsy hita hoe inona mampiavaka antsika. Hoe raha nandray an'i Jesosy izany tsika. Mbola miaina ao anatin'ny fijangajangana ry havana. Na ny tokantrano mbola miaina ao anatin'ny fijangajangana. Mbola voafatotra ny zavatra maro ianao tsy fantatro, mety hoe afijerijejona na fitenena dratsy na alahelo any anatin'ny fonao any, tsy mahay mamela heloka ianao. Avelao izany ry havana fa sao dia very amin'izany ianao. Androany mbola miteny amintsika ny tenin'Andriamanitra ry havana hoe indro izany mitsangana eo ambaravarana ozy, eo ambaravaran'ny fonao Jesosy mitsangana androany ka mandondona raha misy ozy mihaino ny feoko ka mamovo varavarana dia hiditra ao aminy ary ara-misakafo aminy ary izy amiko. Jesosy ry havana tsy mba manao atery tsy manao atery izy fa miandry ny sitrapon'ny olombelona izy. Fa za miteny anao androany hoe fotoana ry havana. Za alamino ny fiainanao, alamino ny fiainanao manomboka izao. Tena hoe aza ataoko totoa izany hoe fiarahana amin'Andriamanitra izany fa mamotika anao izany ry havana. Za miteny anao an'izany androany raha mbola fotoana androany raha hiverina ianao dia ho raisiko indray ozy ny tenin'Andriamanitra nge. Raha hiverina amin'ny Jesosy ianao hanokatra ny fonao indray, hibebaka ianao hiala amin'ny ratsy fanaonao, handray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao indray androany mbola manana fanantenana ianao ry havana. Raha mbola misy fofinaina eo am-bavoronao dia mbola misy fanantenana foana ny fiainanao. Fa ianao aza mieritreritra hoe ho za mbola zao, za ve mbola ao anatin'ity faharatsiako ity. Za miteny ianao ry havana fa tao anatin'ny faharatsiana izao mitory aminao izao ny natsoan'Andriamanitra.
Jesosy anefa ny teny tsy ho avy antso marina ozy izy fa ny mpanota ibebaka. Ianao aza mieritreritra hoe ratsy be ianao dia tsy ho tiany Jesosy na holatsaina ianao na ohatra tsy mandatsa anao izany Jesosy izany ravana fa tena raisiny amin'ny mpifaliana ianao anteny ny fahamarinana ny teny miteny aminao androany hoe izay manatinaty tsy mba ho lavitra mihitsy androany raha mbola misy fofinaina ianao tapao ny hevitrao tsy mandatsa anao Jesosy tsy mandatsa anao izy fa raisiny ianao ry havana raha tena mibebaka amin'ny fonao rehetra sokafo ny fonao androany tena mitenena mihitsy androany hoe sokafako ny foko androany Jesosy hidiranao za teo vonjena za teo afaka amin'ity fahotako ity Jesosy anie ry havana raha tonga teto ambonin'ny tany tsy tany amin'ny hôtely be na tany amin'ny villa be na taiza tonga teto ambonin'ny tany izy fa tao anaty tranon'omby maimbe tao anatin'ny faharatsiana ny tonga Jesosy noho izany ataovy ampy anao zany fa na ratsy be taky ninona ary ny tenanao sy ny zavatra vitanao Jesosy hiditra ao anatin'izany fonao feno loto izany izy no hanafaka anao ao anatin'izany faharatsianao izany fa manaova ianao dingana beba ianao dia miala amin'io ratsy fanaonao io sao dia androany sao dia izao toriteny izao no renesy ny sofinao tsy fantatra atora alina tsy fantatra na ho tapitra androany alina ny andronao tsy fantatra na rapitso tsy fantatra na amin'ny herinandro tsy fantatsika izany fa n'Andriamanitra ny fandaharana ry havana fa androany raha renesy ny sofinao zao teny izao dia aza manetsy tadiny ianao ry havana za tena miteny ianao aza manetsy tadiny ianao fa tena tapao ny hevitrao miteneny ao anatrehan'i Jesosy androany fa miaino anao izy sokafako anao foko hidiranao Jesosy hiala amin'ny ratsy fanaoko amin'izay tonoony ao inona ny ratsy ataonao hibebao fa Andriamanitra ry havana miaino anao Jesosy ry havana andray anao anadio anao amin'ny rano izy raha ohatra ianao ka vonona hiova Jesosy fitiavana Jesosy ry havana tsy mandatsa raha ny aina tao anatin'ny faharatsiako teneko anareo izany fa tsy mba nandatsa Jesosy fa rehefa tsapako ny famonjena izay nataon'i Jesosy ary havana dia bebaka niverina taminy ary nandray ahy izy aleloia androany ianao namindra fo tamiko izy dia mino fa hamindra fo aminao koa inona ny zavatra mbola tazoninao avelao manomboka izao izany androany mety mbola mitsiritra ianao mbola mety tia mangalangalatra ianao any am-piasana any mety tia mandaingandainga ianao mamitaka ny vadinao ianao tokantrano ao misy zavatra ataonao any ivelany any fa ianao mamitaka ny vadinao rehefa tonga ao an-trano ao hitan'Andriamanitra izany androany mbola misy ny fotoana aza mamita teny ianao raha tena efa miteny ianao kristianina ianao na mbola tsy kristianina ianao tonga eto aza mamita teny ianao ry havana mibebà dia mbola misy fotoana omen'Andriamanitra anao matoa ianao mandre an'izao teny izao androany dia tsy kisendrasendra fa mbola miteny aminao indray ny tompo hoe miverena androany tonga aminao izao tenin'Andriamanitra izao indro efa mitsangana eo am-baravarana misy miaino ny feoko ka mamono varavarana dia hiditra ao aminy ka hiara-misakafo aminy ary izy amiko aleloia tapao ny hevitra ry havana mino aho fa misy fiantraikan'izany teny izay nizarana androany izany mino aho fa misy fanan'Andriamanitra mikasika anao amin'izao fotoana izao amin'izany amin'ny alalan'izany teny izany dia manapa-hevitra amin'izay fa aza miandry apitso re sao nieninao izany ry havana ozy le hirany didy izay hoe faly raha mba hoany koa ianao mba tiako voavonjy koa ianao ry havana mba hiara-palitsika ao amin'izany fiainana mandrakizay izay efa nomanin'ny tompo izany fa aza variana amin'ity zavatry ny tantehanao ry havana misaotra anao naharitra ny aino an'izany tenin'Andriamanitra izany dia ho azy rery ny voninahitra aleloia amen aleloia saotra betsaka ny anabavintsika
maro izy atsika tanatin'izany tenin'Andriamanitra izay noentiny izany. Alleloia. Dia matoky tsika fa matoky fanampahery anao izany toriteny izany. Ny tena marina moa zany lakolosy iny. Lakolosy fanairana kely ela ndray tsika mba tsy nisy lakolosy. Alleloia. Fa tena ilaina ny lakolosy. Sotra ny nabavy maro izy ao tsika. Tena mankasitraka azy tamin'ny lakolosy izay nampitondrain'Andriamanitra azy teto indray tamin'ity androany ity. Fa dia tena mino aho fa naray daholo izay rehetra tokony antefana izany. Alleloia. Sady mirabantsika rehetrarehetra azy voaniditra Lucia Only, Becky Rolande, Andony Irina Suzelle, Mama Valentina, Tahiry Mario efa voaravako teo Yama, Lantony Irina, Preta, tsika rehetra any ambony any misy tsy hitako intsony any ambony any fa mirabana rehetrarehetra izay tonga eto. Izy ity dia afatra fanairana tena lakolosy be mihitsy. Miantefa amin'ny lodikia moa rehefa diniantsika aloha reto fiangonana fito izay any Asie Mineure. Izany hoe ny toerana misy an'io zany zao raha amintsika amin'ny teny izao any amin'ny faritry Turquie iny misy an'izy ireo. Dia ireo fiangonana ireo saika efa nitoriantsika daholo angamba ireo tsy haiko iza tamin'ireo nefa mba nakasika anao ho avy ny fotoana hanambarantsika an'ireo ho toriana daholo ny fiangonana fito fa efa saika nitory an'ireo tsy haiko avy iza nefa tadidinao efa nitory an'ny Smirne tsika, efa nitory an'ny Efesosy tsika, efa nitory an'ny sadidiko fa Laodikia efa nitoriantsika ihany koa. Dia androany verina mitory an'ny Laodikia tsika. Laodikia dia niavaka. Ny mampiavaka ny Laodikia, ireo fiangonana ireo moa samy manana ny afatra teneniny daholo Jesosy. Ary Jesosy eto dia manana tanjona amin'izy reto, ny apakatra an'izy reto. Saingy misy lesoka kely daholo zareo. I Smirna ihany raha tadidinareo tsika ilay nitoriana Smirna. Smirna ihany no fohy kely ny zavatra nitenenina taminy, tsy dia nisy zavatra. Smirna zany tena mahafinaritra indrindra ny amin'ireto fiangonana ireto. Ny tena nahita sitraka indrindra tamin'Andriamanitra, tamin'i Jesosy dia ny Smirna. Rehefa vakianao izy mahafinaritra be daholo ireo fa misy hafatra. Ary ireo amin'izao fotoana izao dia tandindon'ireo izao ny fiainam-panahintsika amin'izao fotoana izao, amin'izao andro farany izao. Ary ity Laodikia ity tena be dia be. Laodikia mantsy dia izao, tantaran'ny Laodikia dia tanàna anisan'ny nanankarena indrindra tamin'ireo tanàna tamin'ireo fiangonana fito ireo. Ny mponina tao Laodikia zany dia olona manan-karena. Ary ny endriny harena ny tena voninondry fotsiny ireny izy piompiondry. Dia mivarotra ireny forira ireny, tena mandeha be mihitsy ny asany. Dia niredareda be mihitsy ny fiangonana tao tamin'ny voalohany. Tena nivavaka, tena nirehatra. Fa izao ry havana malala, tsy voatahirin-dry zareo izay firehetan'izay. Pareno, tsy voatahirin-dry zareo izay firehetan'izay. Ary tonga taminy ny teny. Izao ilay teny nanao hoe ny vakiko hatramin'ny voalohany mihitsy ny afatra ho an'ny Laodikia, Apokalipsy 4:12. Ary soraty ho amin'ny anjelin'ny fiangonana any Laodikia. Izao no lazain'ny amainina dia ilay vavolombelona matoky sy marina. Izay niandohany ny zavatra rehetra sy nindohazo zavatra no harian'Andriamanitra izao. Fantatro ny asanao, fa tsy mangatsiaka na mafana ianao. Fa satria matimaty ianao ka tsy mafana na mangatsiaka, dia efa alohan'ny vavako ianao. Alohan'ny vavako. Zany olona alohan'ny vavan'Andriamanitra zany ry havana. Ratsy. Andriamanitra efa niteny voahainga antsika ny tena an'iny hoe Andriamanitra tena niteny mihitsy hoe ny amboa no miverina amin'izay nalohany. Andriamanitra ary zany tokony hitandremantsika. Tsika dia tena resy lahatra fa Andriamanitra mamindra fo. Tena mamindra fo ary mbola famindram-pon'Andriamanitra ity teny ity. Fampitandremana io halohako. Mbola tsy nalohany, mbola tsy alohany fa halohany. Ho avy fampitandremana.
fa raha tena halohany eo tokoa tena halohany ary andriamanitra tsy miverina am'izay nalohany zao l izy mbola mamindra fo andriamanitra mila mieritrehitra hoe mamindra fo andriamanitra tena de efa alohany vavany ary de alainy ray tenen'andriamanitra fa ny ambony manao an'izany fa andriamanitra eto mbola tsy mandoa mbola tsy alohany fa tonga aloha ny fampitandremana mitandrema ianao fa ratsy toerana be ianao ratsy toerana be mihitsy ny mpino tao alodiki satria zao eo ampovoany ry havana malala ratsy be mihitsiny io fiainam-panahy eo ampovoany io inona am'le eo ampovoany sady tsy mafana no tsy mangatsika fa eo anelanelany nefa ianao raha mandinika am'izao andro farany zao de ny olona miezaka ho eo anelanelany mety tsy voindre mandeha ianao nahita an'izao zavatra teneniko anao zao pastera mety efa antitra mihitsy fa efa raikitra ny déjeuner cancer ny ampiangonana any de tangoronan'ny olona pastera mivady tsika mifaly tena tsika tena mandihy fa ny tiako lazaina eto tsy le mandihy fa le manao talatala za tena nataitra mihitsy na tamin'izany mbola tsy mivavaka ary mbola tsy mivavaka ohatr'izao de variana mahita pastera tena misotro whisky eo mason'ny mpino tena nefa za mpisotro toaka tamin'izany fa za fotsy mieritrety tsy mety amiko mieritrretan'le pastera fa misy olona tena faly tsaroako mihitsy nisy olo zay tena teny ndray arebe tamiko mihitsy ny ao izy ny pastera anay zay nitiavana io kolona be io sady mahay mitory teny io fa mahay miaraka aminay koa io le miaraka aminay amin'io le manketsy nisy olona zay efa mpanompon'andriamanitra ohatr'izao zay mivady de nanantony tomany be mihitsy io raha matoa vadina pastera ary pastera no akalazany jobily loza nge zany ravana malala tsy fantatrareo zany de teneniko anareo sao de verinareo zahako mpamoaka secret an'olona angalatsika leso zany fa tsisy mahafantatra zany olona zany tsisy nizaniza mahafantatra zany efa tsy zay mivady fa tonga ny dododo tao aminay ny tomany misinina raha matoa tomany firy minitra ny tomany fotsiny aloha zay vao ny tantara pastera izy akalazany jobily fahazo taona zay mivady ny tandremana ny fiangonana fa izy ozy tena mbo fantatrareo fa tena voafatotry ny sigara hatram'izao tena voafatotra ary tena ny olona rehefa mifantatra zany de izy rehefa le mialatsiny misy an'le hoe trano fisainana kely iny de izy milohan'ny akatra eo amin'ny anina eo de mivoaka kely any ananiny de tsy mety tsy mahazo eny mihitsy raha tsy mifoka sigara lozy zany tena lozy zany tena za tena miteny anao raha manao an'izany pastera anao raha tianao izy tena tenenao izy pastera atao ianao eto nambavaka hoe alozy zany ry havana tsy mety ny eo an-tenatenany sady mivavaka ianao no tsy mivavaka any ianao fa mbola manao kely an'le fataon'izao tontolo zao mivavaka ihany ianao fa le kolona nge ry havana rehefa jerena ohatry ny tsisy maharatsy an'le izy ohatry ny hoe mahay miaraka amin'ny olona rehetra fa tsy zany ry havana mahay miaraka amin'andriamanitra ve ianao ary ny fanapahan-kevitra hoe iaraka amin'andriamanitra ve ianao sa mbola tsy iaraka aminy fa lodiki ry havana teo ny toerana nisy azy sady tsy mafana no tsy mangatsika sady tsy mirehatra nefa koa tsy mamanala za ry havana teteny aminao fa tsy mety aminao zany toeran'izany tsy mety aminao zany tsy mety ozy ny ten'andriamanitra satria matimaty ianao fa tsy mafana sy tsy mangatsika de halohan'ny vavako ry havana raha halohan'ny vavan'andriamanitra ianao de zay ny azo atao hoe vitany aminao de tsy maninona tsony am'zay na mamony tena ary satria tsisy ninona tenaina tsony ho an'ny olona nalohan'andriamanitra zany de ny mbola tsy alohan'andriamanitra isika andaotsika hifidy ny rehatra zao nge ry havana malala hoy ny ten'andriamanitra
satria matimaty ianao ka tsy mahafanina mangatsiaka dia efa halohan'ny vavaka ianao. Tsy mangatsiaka na mafana, aleo mangatsiaka na mafana, eo amin'ny 5 fantatry ny asanao fa tsy mangatsiaka na mafana ianao. Hozy ny ten'Andriamanitra ry havana mahavariana, aleo mangatsiaka na mafana ianao. Aika ry havana, mbola alohan'Andriamanitra mihitsy aloha mahita olona anankiray mangatsiaka. Tena tsy mbola olana amin'Andriamanitra mahita olona iray mangatsiaka na mafana. Ray amin'ireo toeran'ireo izany. Satria raha mafana ianao dia efa tsara. Fa raha mangatsiaka ianao, mbola azo antenaina ianao. Firy ny olona mpamono lasa mivavaka. Firy ny olona mpijangajanga lasa mivavaka. Firy ny olona mpangalatra lasa mivavaka. Za teneniko anao araka ny tenena bavy Marie-Jo teo mihitsy. Possible misy mpangalatra mino an'izao toritentsika izao. Misy olona ngeravana nandeha hamaky trano na eny toriteny kely tamin'ny rahateo nijanona tsy namaky trano intsony. Ary ty zavatra ity tantaraiko anao, izay tamin'ny 2006, tamin'ny 2006, mbola tsy mivavaka ohatr'izao izay mivady. Fa za tena sotomin'Andriamanitra tamin'ny tanàna mahery mihitsy tamin'ny nahaditra. Fa jerenao izao zavatra tantaraiko anao izao. Tamin'ny volana juin 2006 izay mivady anatina reny mondial reny. Nisy nanafika izay tao an-trano. Mampinona bevoka be any zanakay voalohany tamin'izany, bevoka be efa miandry. Ny zanakay teraka volana août, juin izany fantatrareo vehivavy tsara rehefa hafahafa ihany ny kibo. Fantafiana jiolahy tao an-trano izay mivady. Saika tapaka ny tentako, eo avy sabatra eto, sabatra. Aza mihetsika eo ampatoriana eo ambony miratra na tetefa jiolahy. Saika afa-jazo mampinona tamin'izany. Izany ny antson'Andriamanitra taminay izany. Tsy hoentin'ny mitodika. Fa izao, averako any momba an'iny, tsy maty izay. Mampinona, tena saika nivetavetain'ny jiolahy tao, fa tena isaorana an'Andriamanitra narovany. Satria, alohan'ny vavan'Andriamanitra izany raha nabavy hitody dia tonga dia evezana izy hoe alohany. Ngamba tsy fantainina mipetraka intsony izany e. Ezana izy hoe alohan'ny vavany ve dia olona hiditra any an-danitra raha nabavy. Tsy miditra any an-danitra ry. Tonga dia very. Very izany olona alohan'Andriamanitra izany, tsisy ny natenaina amin'izany raha nabavy dia izao zavatra nitranga. Vita izany dia isaoran'Andriamanitra fa izay mahatonga anahy miteny hoe io tsy mahafaty io, antson'Andriamanitra taminay ilay izy ny tena marina. Dia vita iny lamo dia vita. 2006 izay izy nanafika, nanomboka 2007 izay vavaka ohatr'izao, volana marsa 2007 ohatran'izao. Nanomboka niditra amin'izao fifahazam-panahy ahitanao anay izao. Tamin'ny volana marsa 2007. Dia izao, tany ho any amin'ny volana, tsy haiko volana inona tany. Ilay olona nampahirana ireo ohatran'ny izay mampahirana ireo izany dia mba misy olona hafa miantso koa. Izay izany mbo efa manomboka ny vavaka. Efa manomboka ny aina tamin'Andriamanitra, niaraka tamin'Andriamanitra. Efa nanomboka vonto ny tenin'Andriamanitra. Dia inona zavatra nitranga hozy ianao? Nisy olona niantso ndraiky koa, ohatra ilay niantso tamin'ny voalohany. Tena mba misy olana, mba eto am-bavaka. Mba afaka mangety an-trano fa tena misy olana be mihitsy izay. Inona ilay olana? Dia tonga tany an-trano amin'izay. Izay izany efa tantara tamin'ireo mpanompon'Andriamanitra hoe izao ny zavatra nahazo anay. Nisy nanafika izay, reto avy ny zavatra very. Izao ange, ray ampisehoana sary ilay olona, reto ny zavatra ny very. Ohatr'izao, hatramina akanjo mariazy mampionona very tamin'izany. Akanjo mariazy. Dia nisy ny antso ilay mpanompon'Andriamanitra nampahirana. Tonga tao an-tranon'ilay olona dia variana be, ilay meno ilay tantara. Izay reto tena tratrana blokage. Eto am-bavaka izay reto satria tena mpanota be mihitsy izay. Tena te hiova fotsy efa tsy manam-piadanana intsony izay. Dia efa inona ilay zavatra ataonareo? Izay ange mpamaky trano hoe, mpanafika amin'ny alina. Ireo hitanareo, ireo zavatra dia vohainy ny trano, ampiseho daholo. Ireo zavatra hitanareo halatra daholo ireo, alahelon'olona daholo ireo. Izay izao izy maromaro izay mpiara-manafika. Ilay niara-nanafika taminay maty tany am-pigadrana. Izay izao reto. Ireo entan'ireo na olona nitafianay daholo. Taitra be ilay olona ilay mpanompon'Andriamanitra.
ny antso anay orety inona avy le tanareo very tamin'ny heritaona inona avy heritaona mahery toy zao lozy ty le olona nanafika anareo miantso anay zao ampaherezina te hiova fo hita tao ny entanay hita tao zany le ampahany amin'ny entanay satria misy entana mazava tsara mihitsy reto zao avy mivezatra ny entanay rehetra very tam'izany fa zay moa efa nivavaka zay ve moa de any de hiantso polisy io le olona zay tsy maty zay antson'Andriamanitra taminay iny zay efa nampianarina namela heloka tsisy marina na de ray aza zay tsy nakany nampahafantarina any fotsiny zao le zavatra mitranga izy raha teo mpanompon'Andriamanitra izy raha teo misy koa efa nampianatra anay hoe avelao hany fa tsy maty aloha fa ny nampalelo ny anankiray ratsy fiafara-betona ny anankiray tamin'ireo nanafika anay ireo maty tany am-pigadrana de zay moa zany aveo te aresy lahatra hoe tena hiova fo hivavaka de hoe hiala am'le ratsy vanao aveo moa tsy hita tsony tsy hita nivavaka kory zareo tsy haiko zay le farany tany fa zavatra tiako tenenina de zao mety misy mpamaky trano mihaino antsika eto misy mpamaky trano te hiova fo tsy olana amin'Andriamanitra mihitsy mandray mpamaky trano androany mety misy mpivaritena eto mihaino an'izao fandarana zao tsy olana amin'Andriamanitra mandray anao satria mangatsika ianao alohan'Andriamanitra mafana na mangatsika mety misy olona mpivoaka zava-mahadomela mpidoroka zava-mahamamo eto tsy olana amin'Andriamanitra mandray anao androany tsy olana mety misy mpamosavy mihitsy eto firy zao ny olona matina misavianao fa zao alohan'Andriamanitra olona mangatsika ohatr'izany mbola tenaina ary raha mangatsika be mihitsy ianao tonga eto andaotsika hivavaka fa rehefa ho tanana ataonareo ho fafan'Andriamanitra ho adinoan'Andriamanitra ireo de ho avadinik'Andriamanitra ho lasa mafana ianao de hisy fanantenanany aminao faly eo ampivoanimbony io zany ry havana malala ialao manomboka androany betsaka aminareo za zao voandroany ny teny olona anankiray za aloha ry havana de zao mba tena za mifona aminareo meme tsika meme tsika mifaly za olona zay mivady olona tena tsotra zay mahay mifandray aminareo re fa zay tsy misangisangy fahavitany zany ary zay rehefa any amin'ny resaka fahavitana to de etitra tsisy mimetsony am'izany fa tena teneniko anao zany nga ry havana mora ny adidina apetrak'Andriamanitra ao anay hitantana anareo any an-danitra zany za to de miteny rehefa olona hitako hoe mandroso rehefa zaga moa de hiteny an'izay olona mba sendra mijery eto fa rehefa olona efa hitako mandroso mialatsiny tsy miandry ray minitra mahita azafady efa mivavaka tsika tandremy ianao alleloia satria tsika mila mafana aza midina amin'io tsony ianao me mafana azonao atao fa vao midina amin'io anao de efa eo ampovoany eo any tenatena sarotra ny toeranao ny ataontsika am'izao fandara zao ngery tsy mangatabavaka ainy mitahiry hafanana ngery havantsika mitahiry hafanana farafakeliny mitazona ny hafanana efa eo farafakeliny fa ny mihoatra tsy olana ianao tonga oatra ny Eli zany hoe maninona ty ianao rery ao mafana de mafana ny fitiavana anao amin'ny foko Jehova tsy olana zany ho zay Andriamanitra za ho tianao halleloia fa ilodina azo afatra ary zao androany ty tena aminao mety hoanao ty tenin'Andriamanitra ty ary tokony aperitrertranao ty tenin'Andriamanitra ty fa ny zavatra mitranga de zao enao nieritreritra satria ny olona lodika eo miaraka ny tektonao nieritreritra zao hoe olona ra-panahy be nyrehatra be sy ny sisa de sady ny vola teo ihany ny fitahina niditra ihany sy ny sisa de nanomboka variana tamin'ny ara-panahy fa nanomboka mitobaka ny fitahina ngery havana tsy ratsy fa ratsy ihany izy amin'ny lafiny ray raha nadinonao an'Andriamanitra ny fitahina alohan'Andriamanitra re tsy nanao anao ny olona ho tahin'Andriamanitra de ny olona afaka miteny za Andriamanitra na mahantra na mpanan-karena anao zay zao na mahantra na manan-karena na tsisy alena na misy alena na miasa na tsy miasa na maninona an'Andriamanitra
ary tsy olana amin'andriamanitra ny tahanao rehefa zay tsy problème an'andriamanitra ny tahanao fa raha vo fitahino io hitan'andriamanitra meloha fa analan'ny fony aminao tsy tonga aminao zany io hitatahiny kely eo anao mba tsy ampialanao fa reto olona de zao ny teniny ny teny izy hoe manana karina sy efa niary fananana be ah ka tsy manan-java-mahory zay ny eritreriny fa mifahitany Jesosy teo imason'i Jesosy izy zao mifahitany Jesosy azy nefa tsy fantatrao fa ianao no lay ory sy mahantra sy malelo sy jamba ary mitanjaka misy olona mieritreritra izy za mahantra sy tsy manan-java-mahory fa amin'Andriamanitra iny mahantra sy ory sy malelo sy mitanjaka satria maninona afaka elaela kely eo de ho alohan'ny vavan'Andriamanitra tsy ho amintsika ane zany alohan'ny vavan'Andriamanitra zany to de tsy ohatra nahazo andro Saoly vainga antsika nitorian'ny Saoly elan'ny fanahan'Andriamanitra mialatsiny aminao a marina foa ny ten'Andriamanitra ao amin'ny obolana hoe baolina misy antenaina ho an'izay velona fa raha velona ianao fa efa alohan'Andriamanitra de tsisy azo antenaina ny aminao tsisy azo antenaina satria efa nalohan'ny vavan'Andriamanitra fa mbola tsy tonga amin'izany zao tsika mbola tsy tonga eo amin'izay stady zay Andriamanitra mampitandrina antsika Andriamanitra androany mbola misy azonao atao ny torohevitra androany de ny fahavalo de manoro-hevitra anao a hividy amiko volamena voadio tamin'ny afo mba hanakarena ianao ary ny fitafiana fotsy hotafinao mba tsisy ehon'ny enatra ao no ny fitanjahana ary odi-maso ahositra ny masonao mba hahiratanao ndao tsika hividy fahamarinana ry havana malala ndao tsika hividy ny tenin'Andriamanitra ry havana ndao hividy ny fahalalana ny tenin'Andriamanitra ry havako malala alleloia manoro-hevitra anao Jesosy androany ndao hividy volamena ao aminy tsika ndao hividy fahalalana ndao hividy fahamarinana ao amin'i Jesosy tsika ry havana malala ndao tsika tena hividy mba angataka mba ho tafiana zany mba mangatanao rehefa hoe Jesosy a mba tafifitafiana fotsy a mba tsisy ehon'ny enako no ny fitanjahana alleloia fa omeny anao zany andiny fa sy amby folo izay rehetra tiako sy anariko ny faiziko ko de mahazo toy ianao ka mibeba mbola fitiavan'Andriamanitra ianao zany raha ohatra misy zatra mahazo anao fantatro mihitsy hoe vokatry ny fahotana de ianao aza mieritreritra hoe tsy tian'Andriamanitra ny tena marina tena tiany ianao fa raha tsy nanarina tamin'io ianao raha olona manao ratsy fantatro zao hoe manao ratsy ianao tsisy ninona miseho aminao de mila mieritreritra ianao fa tsy zanak'Andriamanitra ianao fa zanaka zazazary fa zanaka tiana ny anarina sy faizina amin'ny ten'Andriamanitra andiny faharoapolo indro efa mitsangana eo am-baravarana ka mandondondra raha misy mihaino feoko de ka mamono-varavarana de hiditra ao aminy a ka hiarisakafo aminy ary izy amiko amenna eto zany misy fotoana efa akaiky efa ambiankoditra efa eo am-baravarana tsy hoe vao miala any amin'ny 4 kilometra Jesosy a fa efa eo am-baravarana eo am-baravarana zany a de zao fotoana fisedy tafiditra tsy de misy fiomanana azonao atao tsony ny vahiny zany a raha mbola vao miala avy any amin'ny toerana lavitra izy hoe ho avy zay mbola misy fotoana andamindaminanao ny tokantranonao ohatra fa resy hoe tokantranonao mbola mikorotana sy ny sisiny tonga de am-baravarana io lefa eto zay takony eo na amin'ny fikoropahanao Jesosy nefa de efa eo am-baravarana zao rehefa na zavatra tsara tadidinao Jesosy eo am-baravarana io a tsy manao forcing Jesosy izy tsy de volony miditra keriny Jesosy tsy miditra keriny mandotona mahalala fomba nge Jesosy tsika io mandondona izy odeo dododododo raha misy mihaino ny feo akozy izy ka mamono varavarana henonao ny dododododo voainao ny varavarana tonga de tsotra miditra hatrany an-dakozia iny amono dikany miditra hatrany an-dakozia olona akaiky hiara hipetraka hiara hinana aminao tsy mihafahafa aminao olona akaiky aminao sakaizanao raha voainao eo zany Jesosy sakaizanao fa ino tsara raha tsy voainao izy misy fotoana mantsy a misy fotoana tsy voaina izy ary rehefa tsy voaina izy a de zao ny zavatra mitranga raha voainao zany izy de reo ny zavatra mety aminao a ny mahatonga ny olona tsy mamoa de zao
mbola misy tsy fahavononanao, mbola misy zava-mahamenatra ao, mbola misy zavatra tsy mety ao. Ka ny ataontsika eto isan'andro dia mamboatra ny mba ety, mandamina ny tokantranontsika, mandamina ny efitranony fotsika idiran'i Jesosy. Alleloia, alleloia. Mitenena ohatra ny anabavia hoe aoka ho vonona mandrakariva amin'ny foko idiranao, fa raha ohatra tsy sokafanao ny fonao. Dia ohatran'izao ny tantara iseho, toy ny kiran'i Solomonina ange vakitsika, toy ny kiran'i Solomonina toko 5. Toy ny kiran'i Solomonina toko 5 manomboka amin'ny 2 hatramin'ny 9 nge vakiko aminao androany. Teny nataon'ny ampakarina sy ny mpanjaka ary ny zanakavavy Jerosalema. 2 natory nefa nahatsiaro ihany ny foko. Alleloia. Injany ny feon'ny malalako izay mandondona ka manao hoe voay riavako riavako ampakariko, ry voromaillalako, ilay atsy misy kilema, je t'aime ange, tiako ange ianao e, oh Dieu. Fedranao vakiny, voay riavako ampakariko, ry voromaillalako, ilay atsy misy kilema, fa votonando ny lohako, ny voloko milantolanto dia kotsan'ny andon'ny alina. Fa hoy za, efa niala akanjo ka toka ahoana indray ny fiakanjo, efa nioza tongotra ka toka ahoana ny fandoto azy. Teto zany dia zao efa tonga eo ambaravarana le malalany, fa nanana olana izy. Ny olana dia zao efa niala akanjo izy, zany efa nanao akanjo many, teo isy akanjo fampiakarana, efa akanjo fampiakarana, efa vonona, akanjo mariazy lava tsara sy ny sisa. Tonga ny mpapakatra, tonga ilay malalany, mba nianjo azy le voromaillalako, hoy papanay rehefa mandefa taratasy tamin'ny vao niaraka izy famanay, ry zana-domona mikalo eny ampita. Tadidiko koa zay hitako anaty souvenir zay, ry zana-domona mikalo eny ampita. Anoran'olatra daholo mantsy zay. Fateto, ry voromaillalako, ilay atsy misy kilema ao, mba voay mo e, voay seria. Fa hoy za, efa niala akanjo ataoko ahoana indray ny fiakanjo. Hitanao, le olona ao an-trano zany za nge efa niala akanjo, dia mbola ataoko indray ary, ataoko ahoana indray ary. Za nge efa ataoko ahoana indray ny fiakanjo, efa nioza tongotra, ataoko ahoana indray ny fandota azy, efa nisasa tongotra, dika efa nanadio tongotra, efa nasiana menaka ny tongotra. Hitanao, efa olona tsy vonona tsony. Efa olona tsy vonona tsony. Tsy te hamotsony. Efa tsy vonona ohatran'ilay teo tsony, efa mangatsiky, tsy mafana tsony. Teo mbola nafana, mbola akanjo lava, efa vonona. Efa vonona hatramin'ny bouquet, le tedavana an'ilay peratra kely. Fa zao, efa niala akanjo e, efa tsy vonona tsony e. Zao ve ianao vao tonga e, za efa tongotra efa madio ahoana indray ny fandotoko an'io. Fa hoy za, napiditra ny tanany teo amin'ny loka ilay malalako, dia nangorangoraka azy ny foko. Le malalany zany tsy nampidiriny, fa nisy loka keto dia efa nampidiriny teo ny tanany. Tena hitinge za e, tia ho ale malalanao, voay mo za seria, tiako ange ianao e. 5 nitsangana movaravarana ilay malalako any ary nitete miora ny tanako, eny ratsan-tanako nitete rano ny miora teo amin'ny famoahana niditrano. Satria zao efa nilalao niditrano teo ilay malalany, ary ilay malalany ny tanany misy miora, tanana sarobidy nge raha na mandondony ambaravarany fonao io e. Rary nge raha mangorangoraka ny fotsika e, rary nge raha na torotoro ny fonao e. Nidim-baravarany fonao efa nilolovin'i Jesosy isan'andro, efa ahodiny isan'andro. Fa misy olona mijanona eo amin'ny fotorotoro fotsiny fa tsy mandroso. Efa misy miora, efa misy diatanan'i Jesosy ravana ny tanany ny hidim-baravarany fon'ny olona amin'izao samy andondonany daholy. Misy olona anaty toerana dia mandalo kely ao anatin'ny irany.
manonja mano de torotoro fo de mitomany mieritreritra amin'ny fiainana de mihatsara an'Andriamanitra fa tapitra nira tapitra miaraka am'izay koa ahoana indray ty fiainana ty misy diana miora efa mitete miora ny famoahana varavarany fony ny olona am'izao fotoana zao fa ny olona tsy mamoa efa io ny tanan'i Jesosy efa eo am'le lavaka mampiseho io le olatra za ty Jesosy ty fa ahoana ny ataon'ny olona za efa nialakanjo za efa maloto tsy te hisahirana ny olona na de hitsangana eo ambonin'io fandriana io aza rehefa na malala amoan'ilay malalany raha mamoa ianao izy izy za hiditra de tonga hatrany amin'ny trano fisakafoanana de arisakafo aminao ary za aminy fa raha tsy mamoa ianao nitsangana mo varavarana ny malalaka ihany zany hoe nidikany hoe nitsangana mo varavarana ny malalaka ihany efa tsika tsy hitsangana ihany fa nitsangana ihany efa kizy mandondona satria mampipresa alao sokafana ihany na de kamo angeza alao sokafana ihany namoa an'le andeha amoa ny trano izy nitete miora ny tanany proof fa tena teo Jesosy eny ratsan-tanako nitete rano miora teo amin'ny famohana ny hidi-trano andininy fahenina mario amin'ny baibolinao io mario amin'ny baibolinao namoa varavarana amin'ny malala koa kanjo efa niodina izy ka lasa loza zany ry havana malala le malala anao miteny anao tary ambony tary hoe ry volo malalako ry avako apakariko lay atsy misy kilema oh je t'aime I love you isy libidisy te quiero aikaya afaka miodina ny olona kamokamo namoa azy fa teto namoa varavarana malala koa kanjo efa niodina izy ka lasa ay lasa izy nandondona izy tsy niteneniny tany ny apokalipsy fa niteneniny aty amin'ny tononkirany Solomona raha misy mamoa raha misy mihaino feoko ka mamoa de miditra fa raha misy tsy mihaino feoko na mihaino feoko ihany fa tsy mamoa de lasaka izy kanjo efa niodina izy ka lasa ferehevitra tamin'ny tenenany nitady aza fa tsy nahita niantso azy fa tsy nifaliny lozy zany ay le olona efa be anina be teo aty amo ay le teo le olona niantsoantso teo le olona nampifilafila teo verevitra nitady fa tsy nahita tsony niantso fa tsy nivaliany tsony atao ahoana teo ange izy proof nisy miora ange nitete miora ange nidy mbarabalana aza tsisy olona afaka anankiray ka hiteny rehefa tonga ny andro farany hoe za tsy nandray an'izany fa za tsy nahino antson'Andriamanitra any mandainga ianao mandainga ravana fa na olona ny anosy lava ary tsy mbola tsy nahino an' Jesosy zany tsy mazava za andro any teteny aminao androany mbola mandondona izy zao eno ny feoany de voay izy voay marina ny teny anavavy Maria zao Jesosy ngeravana tsy ianao manokatra ny zava-dehibe aminy ianao mamoa ny mikorotana rehetra ao Jesosy mihitsy ny vonina andamina ny fonao de feo ny foko izy le hira anankiray zay mpandrafitra nge io ravany io olona io Andriamanitra mpandrosoana nge mpandrafitra tsy mila mitekory ty Jesosy ty amin'ny foko ty misy tsy mety ty ato za mbola manana za toe-potra ao fa miditra fotsiny alamina zay tsy mety fa teto ny olana de zao tsy hitatsony izy ary ary amin'ny 15 ary andiny fafito nahita ny andiny izay mandehandeha eny an-tanàna de nikapoka sy nandratra ny mpiambina manda nanala ny lamba fisaronako hitanao le mpampiakatra lasa izy ny voaka zany natao hoe milingilingy raha tsy fantatrao efa tsy otsony ianao nge ravana raha mivoaka ny trano zany tsy miaraka amin'i Jesosy ny anty le efa miandry eo ambadibadika ao ny mpiandry ny manda vonina hikapoka anao vonina andratra tsy afaka mivoaka any amin'ny maizina any tsika raha tsy miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra fa nino tongotra sy fanazavana ny lalako ny teninao tsy afaka mivoaka any amin'ny maizina any ianao
raha tsy miaraka amin'ilay fahazavany zao tontolo zao dia Jesosy Kristy. Teo izy nandondolo, teo ianao ny tokony ny voaka. Fa ianao tary mbola zavy mbola betsaka ny atao, mbola tanora, mbola aiza ny aleako, mivadiko ty mbola tsy manaiky anahy hivavaka mihitsy, mivadiko mbola maditany. Zao ve zany hivavaka be ty sarin'ny tohatry ny ranam-bavimary reo dia za nge mbola tsy afaka e. Andininy fahavalo. Mampianina anareo ary zanaka vavin'i Jerosalema. Raha mba hitanareo remo malalako, dia ahoana mba holazainareo aminy? Lazao fa marary-potia. Taidao ireo azafady risakely dalanao, zaho mba nandalo teto ilay ty. Tadidinareo zany izy zany. Fa eto izy zany dia miteny amin'ny zanaka vavin'i Jerosalema. Verasena mba hitanareo any dia teneno fa marary-potia. Malahelo azy atao ahoana e? Afaka marary-potia ianao. Fizy efa lasa. Teo angeziny nandondony andana miverina any an-trano dia jereo fa nisy miora teo. Aza teny aminao androany ravana malala. Tena tianao Jesosy. Tena tianao Jesosy. Jauna 14:23 maranako azy sy teny mahafinaritra be ny ten'Andriamanitra hoe raha misy ty Jesosy nana taminy hoe Jodasy tsy Iskariote le Jodasy ray tamin'i Jesosy 2:20 Jauna 4:20 tompoko nahoana no aminay ihany no isy anao fa tsy amin'izao tontolo izao. Fa Jesosy namalika ny hoe raha misy ty dia tandrina ny teniko izy ary ny raiko ty azy ary akao aminy izay ka honinao aminy. Alleloia. Tiavo Andriamanitra namana. Dia voay Jesosy. Voay ny varavaran'ny fonao androany. Elao ny fahotana. Ny famahanao ny fonao dia ny fanidinao ny varavarana ho an'ny fahotana. Ny fanidinao ny varavarana ho an'izao tontolo izao. Dia misokatra ho azy ny varavaran'ny fonao ho an'i Jesosy. Inona ny andrasanao? Fa zao misy fetrany fiandrasan'i Jesosy misy fetrany. Ary izy rehefa lasa dia tsy tia ampitahotra anao fa tsy afinaritra ny fiainan'ny olona amin'izany fotoana izany. Izay tsika no antirity mino fa namperitreritra anao zany toriteny izany ary tena tokony hamperitreritra anao zany. Fotoana izao. Sao dia mba androany tokoa ny atsofarina izay anabavimary izao. Tsy fantatra izany misy olona ingeravana ilan'Andriamanitra nenina amin'ny tenin'Andriamanitra dia androany mba raisy hoe anahako zany andro izany androany. Raha mbola tsy mirehatra ianao, raha mbola tsy ao amin'Andriamanitra ianao, raha mbola tsy tena nanolotra ny fiainanao ho an'i Jesosy fa androany ianao mivavaka raha pitso ianao. Amin'ny alina loatra izao ianao eto mivavaka. Raha pitso ihany ianao dia efa hita. Za zao ry havana 3000 mahery zao ny amiako. Fa za ry havana malaza zao efa tsy teo tafitoy. Tena eviteko mihitsy zao ny fatafitohinana. Be dia be aminareo ranabavy amiako. Dia valiko eto. Mitoreto foana isan'andro, mitoreto foana. Za ry havana malala andro farany zao. Zana ny zavatra jeren'ny masoko ary eviteko. Za lehilahy. Fa za teo tongany an-danitra. Za mbola anatin'ny fahatanorako. Ary tadidio fa ny fakapanahy zany Davida angeravana tsy nanafika andray hariva fotsiny nahita ny Batseba n'andro lavo za nga mafy noho Davida. Fa ny any ataoko dia zao eviteko sady limiteko ny ahako ny fatafitohinana. Misy aminareo amiako. Tsy hoe izay nareo vao amiako. Efa nihaino toriteny teto isan'andro. Fantatrareo zany resaka fahamasina toriana aminareo isan'andro. Dia io indray nareo dia androan'ilay fitaratra dia sorta kely hatraty dia izany efa mianareo tsy afaka tsy handalo eo amin'ny masoko mihitsy ireny satria mandalo eo amin'ny fil d'actualité-ako ireny. Dia ny anheriko dia izao. Mialatsiny aranabavy to dia asoko tsy amiako intsony nareo. To dia asoko tsy amiako ny antony dia tsotra. Tsisy anjely korintsika eto. Fa tsika kosa efa mba mifampitaiza eto mitory anareo an'izany isan'andro izay dia mba eviteko an'ilay fatafitohinako sy ny mety ho fahotako hitahita amin'ny fitanjahanao lava eto dia aleoko miala tso amianao 3015 sisa angamba ny amiako 3000 mahery kely. Satria zany misy fotoana manala foana vao hitako mandalo eo amiko eo zany ka mampandindy fitombinana eo amin'ny Facebook eo ianao dia tonga dia miala tsiny aminao afaka mahita fandalina foana na tsy amiako ary fa amin'izay fotoana izay mba tsy hitako aloha ianao satria za koa za te hirehatra foana. Za tsy te ho lavo ny fakapanahy dia maherezy ianao. Tianao Jesosy aza raisinao hoe masika za ry havana tena tamin'ny sabata antsika mime tsara teto fa rehefa resaka ho any an-danitra
andaontsika hifananatra fa makinan-danitra tsy mora raha eto aminay eto zay tena tetenyanao tsy azoazo mora io zany mahatonga antsika eto isan'andro manamboatra foana tianao Jesosy za vavaka ho anao androany mety misy mpanota be mihitsy eto matevikoditra teo daholo tsika niala fa zao mila miditra ao amin'ny fonao Jesosy androany efa ho avy Jesosy andaontsika rehetrrehetra am'tirity anontany hoe aiza ho aiza ary aty Jesosy aiza ho aiza efa akaiky tokoa ianao voninahitra n'Andriamanitra renany mahiraiza isika rehetra amen araky ny asany izao no alfa sy omega ny fiandohana sy fiafarana sotra Jesosy ary am'zany am'zany ho avy isireny amin'ny raha mantanjona Jesosy ary nofo rehetra hita azy eny fa hatramin'izay nandefina azy azy ny tany sy lanitra ho levona hoy Jesosy fa ny teniko tsy mba ho levona fa tsy maintsy ho tantena ary tsy maintsy ho avy iseho eny an-danitra ambony ry havana malalà tokony saintsaintsika zany tononkily zany aiza ho aiza ianao aiza ianao efa eo ambaravarana mihitsy efa tobotrany andro iverenako indray efa niomana veiana atoloro ny fonao am'izao fotoan'izao sotra Jesosy halleluja avy
tokoa izy zay. Sotra Jesosy. Endravana malala sika tena hiteny hoe Jesosy zay koa mba miandry anao andodonao amponao Jesosy ry havana malala ampandrosoy am'izay izy ampandrosoy am'izay izy fa zao ny fotoana tsy manana fotoana hafa ankoatran'izao tsontsika ary mbola tamin'ny andro tany aloha tany angery havana malala mbola betsaka ihany ka mba ny zavatra mety hoe afaka nytenenina hoe mbola hoely zany fa za teteny aminao androany fa efa mandinika ny zava-misy tsika amin'izao fotoana izao dia mahita fa efa kaiky Jesosy ary Jesosy rehefa akaiky ry havana dia na ny fotoana hijanonaneo ary mety tsy hitovy intsony netsika manjeny ny andro lava ho ny fomba fitenenana netsika mieritreritra hoe mbola eo ihany izy rahampitsoka za aloha ry havana tsy mahafantatra tsy zany hijoro eo fa Jesosy izy ny mahalala afriny izy nijanona eo aminao afriny izy nijanona eo aminao fa za fotsiny mandinika dia miteny manao hoe raha mbola azonao ataony tsy mangatakandro dia aza mangatakandro satria misy fetrany zavatra rehetra ry havana ary efa famindrapo lehibe ataon'Andriamanitra izao ataony amintsika izao ny andro ray tombony izay mbola hiainanao raha velona ianao androany dia raisy tombotsoa famindrapo lehibe avy amin'Andriamanitra mbola ahafahanao manamboatra mbola ahafahantsika mamboatra andao mbola amboarina andao ahafana aza manaiky angatsika amin'izao andro faran'izao ry havana malala fa ho taraiky tsika raha zao tsika ny mangatsika mahereza nefa ianao
tsy natao ampatahotra zany fa natao iomanana ary tsy fampitahorana zany fa fampahirezana. Raha androany ianao mibebaka tsy ho alohan'Andriamanitra zany ianao, fa raha tsy mibebaka ianao a mety ho avy ny fotoana mohanao ny varavarana satria tena ozana hoe tena zao mila an' Jesosy fa sao dia mba hifalasy izy. Eo ianao vao hiteny hoe marary pitia mahalala anao mety efa lasy. Zao izy eo ndao ararotana, mbola tsy lavitra anao Jesosy ary mbola mpiaro anao izy, fa raha zao izy ry havana ny tonga any amin'ny raha an-lanitra tsy mpiaro anao tsony izy fa mpitsara anao izy. Fa mbola fotoana zao hivavakantsika amin'izao fotoana zao. Jesosy misaotra anao satria noho ny fahasoavanao tanteraka teto indray zao fotoananay zao Jesosy. Za Jesosy matoky fa voarainay zany hafatra zany. Za Jesosy matoky fa tsisy na dia iray taminay za tsy nandray an'izany hafatra zany, ary matoky a Jesosy fa tsisy hitoetra amin'izany toerana matimaty zany intsony izay fa tena hirehatra, hiredareda ao aminao. Misaotra Jesosy satria fahasoavanao anay zao, ary zay Jesosy androany tena hiteny manao hoe misaotra anao fa mbola niteny indray ianao androany. Za matoky fa misy olona maro vanginao eto androany Jesosy, ary rehefa vanginao zany olona zany Jesosy dia omenao ny fahasoavana, dia hidiranao ny tokantranony. Tsy ny hidi-trano tsony misy miora androany fa ho feno miora ny efitrano rehetrarehetra, ho manimpofona, ho manimanitra ny fahasoavanao. Saotra Jesosy. Ndreto misy fo maromaro atolotra anao amin'ity androany ity Jesosy. Samy manolotra amin'ny tenany any atokantrano any androany, samy miteny any atokantrano any androany hoe Jesosy ity ny foko sokafako anao. Midira Jesosy, midira fa za te hiarisakafo aminao, za te hiarisakafo aminao. Saotra Jesosy, fantatra fa tsy mba misy olavinao. Fianao efa niteny fa izay omen'ny ray tsy mba misy olaviko na dia ray aza. Za matoky fa tsisy olavinao reto mpanomponao reto, reto raha lasy anabavy rehetrarehetra izay mitady anao. Za matoky anao, matoky ny fitiavanao, matoky ny faharimponao, matoky ny famindraponao. Misaotra Jesosy, fisaorana ny atolotra anao satria fantatra fa misy any amin'ny tontolo tsy hita maso any misy fitiavana miraraka any. Any anatin'ny varavaran'ny fondretolo reto misy tanana be fitiavana mandondona, tanana mihosotra miora. Halleluia. Fa na ianao masina kosa andresy lahatra ny olona hamono trano amin'izao fotoana zao, hamono varavarana, fa fotoana zao. Saotra Jesosy. Dia volisy ny Satana dia afatro amin'ny ranao tsy afaka hitsaingoka na dia litera rehetra amin'izay nafafiteto azy, fa tsy maintsy mamoana ampon'ny olona izany teny zany. Saotra Jesosy. Halleluia. Amen. Hivavaka ho an'ny firenena na baviaina amin'izao fotoana izao. Tainy Jesosy daholo tsika rehetra dia mbola hiaraka hivavakantsika firenentsika mivavaka. Jesosy mahalala anay eo dia mbola velim-pisaorana izay amin'izao fotoana mbola omenao anay izao. Velim-pisaorana izay Jesosy satria nahaino an'izany teny mamy, teny fampitandremana izany indray androany. Dia ndreto izay Jesosy voniny izay nanokatra ny fona eo anao, voniny izay Jesosy nitoeranao, voniny izay Jesosy nanjakainao ary nodiovinao tanteraka Jesosy. Izay tsirairay avy reto Jesosy izay nahaino an'izany teninao izany Jesosy, hitanao ny etaentanay, hitanao ny voady izay navoaka ny vavanay, ary hitanao Jesosy ireo olona izay te hifikitra aminao, mila anao Jesosy, afao amin'ny fahotana izy, afao amin'ny fahazaran-dratsiny, afao amin'ny fahalimenay izay Jesosy, fa tena mila anao izay. Mila anao izay isan'andro tompo malalo. Sokafanay ho anao ty fonay ty anjakanao feno Jesosy. Misaotra anao tompo, misaotra amin'izao fotoana izao satria mbola afaka mikohaka eto anatrehanao izay. Mbola afaka mamboraka ny anatin'ny fonay izay Jesosy. Dia fahasoavana lehibe ho anay izany tompo malalo. Ankehitriny izay Jesosy dia tsy manadino ny firenenay, tsy manadino ny Madagasikara izay Jesosy. Maro tompo malala ny olona mbola tsy mitodika aminao. Maro Jesosy ny mbola variana amin'ny
androany Jesosy mety ny atefa taminy izany teny izany, mety tsy naheny, mety maro ny tsy naheny Jesosy fa ianao ilay fanahy masina Jesosy anirao ny fanahinao masina tompo malalo hamangy ny fony malagasy rehetra amin'izao fotoana izao. Mitalao aminao izay Jesosy raha mbola eo am-baravarany fony ianao Jesosy dia aza mbola miala Jesosy dodomy foana ny fony Jesosy elao nenina tompo malalo, elao nenina ny tsirairay avy amin'izao fotoana izao Jesosy mangataka aminao izay mamindrafo aminay, mamindrafo amin'ny malagasy rehetra Jesosy, mamindrafo amin'ny tsy famendrehanay, mamindrafo amin'ny faneratsiranay ianao tompo marobe ny Jesosy ny olona ao izay efa mitady anao, marobe ny Jesosy ny olona ao amin'ny firenenay izay mitalao aminao isan'andro Jesosy jereo amin'ny indrafonao tompo, jereo amin'ny fitiavanao ireo olona izay mangataka aminao, jereo amin'ny fitiavanao izay tsirairay avy izay manandratra ny feoana eto androany Jesosy tena mitalao eto anatrehanao tompo malala, mamindrafo amin'izany firenena izany. Ianao irery ihany Andriamanitra no afaka narina, ianao irery ihany Andriamanitra no afaka hitondra fiovana Jesosy mangataka aminao izay mba aoka hisy fifohazam-panahy, andefa ny herinao ianao Jesosy, andefa ny fanahinao masina ilay rivotry ny fanahy Jesosy hanokatra ny masom-panahy ny tsirairay avy, hanokatra ny saina, hanokatra ny fony Jesosy mba hidiranao jereo koa tompo malala ny tsy manan-kelofana rehetra, jereo Jesosy ny tsy manan-kohanina, tsy manana fitafiana Jesosy ireo tsy manana fitaovana Jesosy fa androany Jesosy raha mitodika aminao izy ireo tompo dia mihino izahay fa ianao hanavitra azy, ianao hanangana azy. Jereo amin'ny indrafonao tsirairay avy izy ireny Jesosy, jereo ny marary any amin'ny hopitaly tompo malalo, mety mila vonjy amin'olona amin'ny vola sy ny amin'ny fikarakarana rehetra Jesosy hitanao izy ireny, hitanao fitebitebeny izy ireny Jesosy ianao ilay mpamonjy mora azy indrindra tompo malala nantsonay amin'izao fotoana izao. Jereo ny tsirairay avy tompo mamindrafo amin'ny tsirairay avy, jereo ny fianakavianay rehetra Jesosy, jereo ny mpitondra, jereo ny malagasy rehetra Jesosy ampianary izay tompo malala mba hifankatia, ampianary izay tompo malala mba hanana an'izany fitiavana tahaka ny nenao izany Jesosy mba ho tian'ny olona rehetra, mba tsy ho tia tena Jesosy mba hitsinjo ny hafa Jesosy mba halem-panahy, mba hiamindra fo ataovy manana an'izany toe-po tahaka anao izany Jesosy ny malagasy misaotra anao izay tompo satria ianao dia iray mamindra fo, ianao dia iray miay anay ary ianao dia miay mivavakay. Izany vavaka izany Jesosy dia fitarainana fa anao irery ihany Jesosy ny tompo teny farany, aoka ny sitraponao Jesosy no tanteraka. Maro ny zavatra tianay angatahana Jesosy maro ny zavatra tianay hiova, maro ny entaentanay tompo malalo kanefa Jesosy aoka ny sitraponao irery ihany no tanteraka. Misaotra anao izay ny amin'ny fatateranany fotoana anay androany, misaotra anao izay ny amin'ny connexion anay Jesosy satria izany dia efa zava-dehibe aminay izany Jesosy raha tsy nomenao connexion izay tsy afaka niaraka teto, tsy afaka naheno an'izany teny izany, tsy afaka naheno an'izany fampitandremana izany dia mankasitraka be dia be tompo malalo, mankasitraka satria nanatrika anay teto ianao, mankasitraka satria tany amin'ny tsirairay avy tany ianao Jesosy namelombelona ny fononay, namelombelona ny fitiavanay ianao indray, nampirehatra an'ilay fitiavanay ianao indray ianao Jesosy dia mankasitraka anao tompo satria navahanao izay androany afaka ny akohaka teto aminao dia izay tsirairay avy rehetra Jesosy tsy hisy alamaina izay fa hatory ampilaminana izay amin'ity ala ity satria efa nankohaka teo aminao, efa nanolotra ny fononay ho anao izay Jesosy dia mankasitraka tompo apetraka fenapelan-tananao ny alinay Jesosy ary rapitsy koa Jesosy dia ianao no hamohanay tsirairay avy tompo malalo raha mbola tsy ho avy eny amin'ny raha ho an-lanitra ianao dia eo ny etindray izay rapitso ho anao irery ihany ny voninahitra Jesosy hatramin'ny taloka mandrakizay amen. Alleloia. Sotra betsaka ny nampaventsika tao anatin'izay vavaka izay ho an'ny firenena dia tapitra tokoa ny fandarantsika, ny fandarantsika ny tapitra fa ny fiarahantsika tsy tapitra. Alleloia. Afaka mbola mihaino ny onjam-peo foana ianao efa miverina moa ny programme ny radio taloha zany hoe
ny fandarana androany ty raha sendra tsy natratratra ny voalohany ianao dia verina mandeha isaky ny rapitso maraina amin'ny folo ny vavaka fibenana androany zany a androany alatsinainy dia mandeha ny talata maraina amin'ny folo dia ny vavaka fibenana talata mandeha ny larobia maraina amin'ny folo dia aokatran'izay moa dia ny toriteny a isaky ny adiny telo amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo maraina amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo alina ao amin'ny agirato 3w.andramokaizaho.com ny ahafahanao mieno a ny onjam-peo antsika dia mbola misaotra antsika ihany koa amin'ny fanohanana ny gamaliela ilay fikambanana ataontsika ny manapitsika ny mahantra ny Madagasikara ny sahirana izay amin'ity toam-pianarana ity ndraitsika dia hanohana ny classe de 7e ihany a ary vidy fitaovam-pianarana antsika dia hoetontsika ny fitaovam-pianarana zareo a rehefa hanomboka ny hetsika tsy ho elitsika satria efa kely sy dia hiditra ny mpianatra dia misaotra anareo izay efa nanohana ny antso fa mbola manentana anareo koa izay mbola tsy nanohana ny antso raha misy azonao atao tena teneniko anao mihitsy hoe na 5 euro 10 euro 20 euro zay 50 euro 100 euro 200 euro izy ianao fisaorana an'Andriamanitra fa zao ho atokantsika hanapitsika ny sahirana fa betsaka ny sahirana amin'izao fotoan'izao tamin'ny herintaontsika nanohana sakafo an'ireo ankizy ireo a sakafo atoandro isan'andro na amin'ny akanjo mafana dia amin'ity indray fitaovam-pianarana no ataontsika dia tsika mbavaka raha tahin'ny tompontsika dia mety mbola ampisakafo indray tsika rehefa lolohan'ny fanadinana ka dia raha misy aminareo a mba terepana hanohana an'ireo ankizy ireo a dia mandefasa MP amiko a raha misy voatsirambony tanana dia horirin'Andriamanitra avizato eny anie zany a izay ataontsika amin'ireo madinika ireo dia tahaka ny ataontsika ho an'Andriamanitra dia mahereza tsy rakitra akory zany ary tsy fanaritra eto amin'ny androamika izaho fa omentsika ny sahirana samy hitahin'Andriamanitra raha mbola sy tonga dia tsy dia rapitsika iona eto indray rapitso tahaka izao a dia misaotra anao nahatrehatra amin'ny farany a voninahitra an'Andriamanitra irery ihany a halleloia amen samy hitahiny tompo